miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka ny seraseratsika eto amin'ny Facebook amin'izao ora izay hitafatafatsika eto izay hitafatafako ihany koa miaraka amin'ireo fianakaviana izay manana havana miaraka amin'ny sambo ao AW izay niala teto Mahajanga nandeha any Komoro izay hatreto moa mbola tsy fantatra ny mahakasika azy hoe aiza marina io samboa amin'izao fotoana izao araky ny fanazavana izay miely tsy roa moa zany samy manana ny hypothèse heveriny fa mety mahalaza zavatra mahakasika an'izay tsy fahatodian'ny sambo zay zany any amin'ny destination zay tokony atongavany samy mametra mpanontaniana moa zany ny tsirairay ny rehetrarehetra aiza marina io samboa taorianany tsy fahatongavany tany amin'ny toerana zay naliany fa ny zavatra tsy haritra kosa eto dia taorianany fisavana na fanarandia na fitadiavana zay nataon'ireo fiaramanidina Mauriciana zay tonga teto Mahajanga zay nanao an'izay fitadiavana izay fantatra atsika tsy rehetrarehetra fa tsy nisy ny vokatra nazo mahafapo mahakasika ny recherche zay nataondreo ka miverina fampiresaka eto tsika zany no ny zay anton'izay ny fianakaviana raha teo moa zany tsy mipetraka fa manao zay hoafany nefa araky n'izay filazana zay hoe ny tsy manana dia tsy afaka hizara velively zany hoe tsy manana moyen reo zany anohizana an'izay fitadiavana izay ka eto moa zany ireo fianakaviana ireo ifampitafatafa amitsika aoriana ny fanazavana zay ataoko ny fanazavana zay ataoko moa zany tsy firy fa kosa ny antsoavo zay ataoko amin'ny fitondram-panjakana indrindra moa fa adresena moa ty zavatra ty ho an'ny filoham-pirenena ary koa ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta mahakasika ny fahaverezany ty sambo ity zavatra misy mahatsiaro zany zahay aty amin'ny faritra fa atao zanaky ny kalafa mba tsy ilazako hoe atao ankilabao rehefa misy zavatra mahakasika ny aty amin'ny faritra moa zany ohatra ny mavesatra ny fanapahan-kevitra ary raha misy zavatra atao aty dia ohatra ny sarosarotra zay votanteraka zany mialatsiny aho raha milaza an'izay hoe tsy hoe mamofotamandro na koa ilazana koa fa hoe io ndray fa miresaka fiaviana na resaka fo fa zavatra hita rehetrarehetra zay samy manana an'izay remarque zay raha tsy ilaza atsika ny tany ambositra tsisy resaka mazava mahakasika an'izay ary tsy nanaitra ny fitondram-panjakana indrindra koa moa zany ny resaka tazomoka tany Kongo zay nafatesana pretendrazana maro ary betsaka koa moa no mbola eo ambanin'ny fitsabona amin'izao fotoana zay fampiresantsika tsy nanaitra ny fitondram-panjakana sady tsy hitatsika tany ny filoham-pirenena indrindra ireo délégation zay heverina tokony mahavita misahana an'izay asa izay ka zay no manaitra anay zany aty Mahajanga zay fantatsika fa rehefa very io samboa angambany efa 20 andro teoriana vao tonga aty ny ministre tompony andraikitra tamin'izany ka izay no mahatonga anay hoe efa maninona rehefa misy zavatra aty amin'ny faritra zany ohatra ny tsy manaitra ny fitondram-panjakana betsaka ny remarque raha ohatra ka mahakasika an'izay moa tsy dia hitaraina an'izay fa juste fotsiny manaitra ny filoham-pirenena amin'ity tranga fahaverezan'ity sambo ity mba mila valiteny mazava izahay maha tompony andraikitra ty moa zany tokony hafantatra hoe aiza no farany ezaka natao aiza io samboa tena very marina ve io samboa mbola velona satria ny ministre tompony andraikitra efa mamerina foana hoe tsy dobo io sambo rehefa tsy dobo zany io sambo mazava ho azy quelque part no misy azy aiza exact zany misy an'io samboa dia mitady valiteny mazava zay mahakasika an'izay raha ohatra ka mifanohitra amin'izay koa moa zavatra misy tokony ho azavainareo mba tsy aina ho anatin'ny honohono zany ny fiarahamonina ny vakoa malagasy satria efa fiera nasionaly mihitsy moa izy tia fa tsy hoe aty Mahajanga irery any ary efa matetika no milaza fa hoe avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara ny fiavian'olona zay ao anatin'iny niaraka amin'iny sambo zay nandia Komoro iny ka eto no anairako atsika tompony andraikitra rehetrarehetra fa ohatra ny nangina tanteraka mahakasika ny fitadiavana ny sambo
eto antoerana moa zany tsy hita amin'nyanao manjery intsony mahakasika ny vaovao mahakasika an'izay resaka fahaverezansambo zay ny any amin'ny fanjakana foibe koa moa zany tsy hita koa ny fampitamba vaovao mahakasika an'izay fahaverezansambo zay ka izay no mahatonga anay hoe sadaikatra ny tsirairay sadaikatra ny tompona andraikitra indrindra fa reo tompokavana zay manana fianakaviana akaiky manana havana zay tafiaraka amin'ny sambo iny manaitra ny tompona andraikitra ihany satria resaka aina ity efa vitatsika angambany efa nisy fanazavana nataon'ny président tao Antananarivo nomaly iny na afapo na tsy afapotsika iny ny fanazavana zay nomeny fa eto tianay todika ty koa Andriamatao Filoha zany mahakasika nyty fahaveresan'ny sambo zay mampitebiteby iny fianakaviana ao anatin'ity olana anankiray zay mbola tsy voavaha hatreto ka manainga ny fitondram-panjakana zany zahay ho tonga ty koa anamafia ny fitadiavana nioa sambo eto tsy fanomezantsiny intsony fa ny fandraisana andraikitra no tadiavinay hoe mba hitanay misahirana ny fitondram-panjakana misahirana ny mpitondra mahakasika an'ireo ain'nim-piretan-drazana zay miaraka amin'iny sambo iny ihany eto moa zany zahay izara roa moa nisy ny antso zay nataoko teo ary isy ihany koa ny fampitam-baovao koatran'izay fa mba tsy hampisy ny raorao tsy hampisy ny fandraisana vilana mahakasika ny zay sambo zay dia ireo fianakaviana ireo moa zany manan-kolazaina ihany koa mahakasika an'izay tsara tsy ho raisina la légère zany fanazavana zay hoentindreo satria misy zavatra zay misy tsao maro zany manodidina ty zavatra ty ka tsara zany mba mitantara ny zavatra nisy maro natao zany ireo topokavana satria mbola nisy ny fanazavana zay tsy nisy naheno nefa dia nisy atao anatin'izay zavatra zay ka tsara zany no mba fahatsika mahafantatra an'izay hoe inona marina ny zavatra misy marina dia mba tsy mihinanam-bolony zany isika rehetrarehetra ao anatin'izay ka zay angambany no avy ety amiko aty fa manainga mamerina indray ho antsika rehetrarehetra zay tokony andraikitra tokony hitsangana hijoro mahakasika an'ity olana ity sotra tompoko faly miaraba ny mpanakaka ny page-ny monsieur le député ary faly sy mankasitraka ny fandraisan'ny monsieur le député anay solitena-pianakaviana ato anatin'ny tokantranony amin'izao andro sy ora izao ny antony anantonanay anazy moa zany dia tsy inona fa ray aman-dreninay eto izy no nanaiky vonitaraina zay dia izy koa tsy nanao tana miepaka fa tonga dia nandray ny fitarainanay hoe tsy maninona fa ho raisinay dia mampalahelo omaly zay président nanaraka n'iny interview nataonao iny mikasika n'iny fanapozinana iny fa indrisy adininao izahay izay aty Majunga kanay manko tsy zany fa le sambo very iny zany ny kanay nanomboka le 19 zay président mitaintaina miasa loha nefa ny tsapanay fantatray fa tsy maty havanay ireo fa velona soma tsara any fa tsy fantatray fotsiny hoe aiza sy aiza maro ny hypothèse hita eny amin'ny Facebook tapazotra tserasera ary tena manakorotana ny sainay mihitsy izany zavatra izany koa mba manainga anao mavesatra président mba hijery manokana anay aty Majunga aty mikasika an'io sambo fa tena tady tsy hoeno izy io eto koa za dia efa misaotra indrindra ihany koa ireo fitondram-panjakana izay efa manao ny ainy-tsy ho zavatra fa izany mantsy tsy hoe tsisy dikany fa misy dikany zavatra nataonareo fa ny objectif dia mbola tsy hita ny havanay ka jusqu'à fangatanay zany hitohizan'io fitadiavana sy fikarohana an'ireo havanay ireo jusqu'à hita izy ireo zay zany tena hoe objectif anay amin'izao miena izahay io miena andro amanalina satria efa ny sasany aminay eto fa ohatrany fa very fa ohatrany tsisy espoir atsony amin'ny fahitana ny havanay fa zahay dia mangataka président tohizo hatrany ny fikarohana an'ireo havanay ireo mba ho hita izy ireo fa mitaintaina zay havana aty Majunga misaotra indrindra ao anatin'izay zany misy milaza monkony hoe tamin'ny fotoana zany satria niala le 16 teto zany io sambo ary raha tokony ho izy zany le 19 miditra any Comore tsoatran'izay
dia misy ny teny hoe le 20 mbola misy olona zany afaka nifandray amin'ny numéron'le olona zay araka amin'ny sambo ka tokony ho amarintsika zay zavatra zay hoe nisy ve zay raha zay sa hoe tsaha foana satria miparitaka zany zay zavatra zay hoe inona moa mahatonga n'le sambo tsy tonga raha tsy tonga le 19 zany izy teotsika nykoropaka jiaby hoe aiza misy an'io sambo am'izao fa maninona tsy tonga nefa mbola le 20 mbola nisy olona afaka nifandray zany amin'le téléphone-n'olona anankiray tao anatin'izay ka tsaratsara zany isian'izay zavatra zay mba tsy hipetraka tsaho manomboka eto zany hoe miexiste zay zavatra zay sady tsy miexiste izy no afaka tena manazava misondra betsaka nanome ny fitenenana ny fiarabany moa efa natao namako teo aloha teo gamba efa ampy zay voalohany teniko zany dia zahay mihitsy za miresaka zao no fampiresaka tamin'ny zanako ny zoma alina 22h10 rehefa naheno ny filazana iny zay hoe very le sambo tsy hita dia niandry niaritory ary nitaitaina hoe aiza ny misy azy aiza ny misy azy tsy hita zay natao tamin'izany fotoana zany fa dia nisomany ty téléphone ty no natao miantso isaka minitra miantso isaka minitra kanjo moa nahazo zahay dia izy io ny vatana ny fampiresaka ny vatana tamin'ny téléphone taminazy allo allo ary reo zany efa misy fampiantsony papa sy mama tsy misy olona anao maman'io zany any raha tsy ny vatana vao nahazo an'io appel io za miresaka zao io dia niazakazaka zany andemakany amin'ny abida amin'ny andro alina tany moa za dia ohatrany tsy dia voaray ara-dalàna fa ny andro alina dia noty ny marainan'iny mbola tsy afa-po tamin'izany mbola nanatona anazy ihany président zay ne nahazo appelny andao antsika hivory any amin'ny région any amin'ny gouverneur rehefa tonga tany amin'ny gouverneur zay mianaka zao dia tsy nampidirina za abidala mihitsy nandraranaka nilaza fa tsy azo idiran'olona maro ty fa mijanona anao papa doza fa ahoany mijanona anao nalaheto za tamin'izany kanefa zay moa zany nilahatra ny zareo dia tsy maintsy nanaiky za io vinanto koa zany no nalefa niditra tao rehefa niditra tao izy dia zavatra nisy tao zany araka mivoalaza ny vinanto koa dia hoe tsy niacceptendry zareo zany le appel indro nefa minitra vitsy tao afarany io za moa mitsangana eo tokotany rehefa nivoaka ny fivoriana avy eo zany eo atokotany eo zay mivorivory amin'ny escalier io natsona nahazo indray ny sonné le téléphone dia nikasokasoko dia asimo kely no nilaza fa message zany amiko aloha zany ohatrany tsy marina aminaka zany le hoe téléphone misonné message tsy marina aminaka zany dia gouverneur moa tamin'izay nilaza fa hoe ameo anakay numéro io hoe alefako any Antananarivo nivalina zany tao aorinan'izay dia hoe tsy marina io appel io teo zany natohina anaka ary nampifamakelana izy abidala hoe tsy marina io appel io dia ozy lehilahy lehibe za haiko ny zavatra tsy marina haiko ny zavatra marina fa nahoana moa ny hamarina an'io raha ohatra ka ato Antananarivo anay miaka poste anamarinana an'io zay efa nakatany Comore koa mbola tsy marina ihany koa zany teninareo zany koa satria nahoana rehefa nataonay ny localisation tamin'ny 22h10 iny tamin'io appel azonay io zany dia anelanelan'ny Somalie sy Comore zany misy an'le appel ka any amin'ny Somalie zany ny tokony namarinina nahazo an'io appel io fa tsy vizy ato a Comore zay moa zany tsy afaka nanao débat loatra tamin'io satria efa somary efa samy feno zany zay tamin'izay fotoana zay tao aorinan'izay nipetrapetraka indray zay eo amin'ny akay fipetrapetrahan'olona eo amin'ny abidala eo nandeha indray ny appel nahazo ary ny enregistré le firy sabotsy le zay avy gouverneur le 21 zay 21 zany 21 io zay avy nivory avery dia namatana teo amin'ny abidala dia nandeha ny appel rehefa nomena endry zareo io appel io dia mbola nilazainy zareo fa hoe tsy marina ihany nefa resaka mifamaly ka eto zany dia ho ampahalalana ianao monsieur le député zany appel zany mba ahafahantsika manao ny analyse hoe appel normal ve zany sa
C'est ça. Pardon, mais ça a été coupé. Tu peux me passer? Allô? Allô? Est-ce que je peux passer? Est-ce que tu peux me passer la propriétaire de ce téléphone-là? Parce que je suis sa famille, je veux lui parler. Allô? Oui, Amina. Allô? Amina, oui, allô? Allô? Responsable? Oui, Qui est le responsable? le téléphone. Mais vous êtes où? Oui, Junil. Mais ce téléphone est à qui là? Raha fahazahoako ny feo teo zany tsy message mihitsy fa tena feon'olo mifamaly igny ary mbola niezaka namaly tsara zany le olo nefa le numéro io Misaotranao monsieur le député. Toizako le fanazavako. Rehefa naseho tamin'ny rehetrarehetra zay nanatinatrika anay teo zavatra izany dia mifanakianana akazana. Ny amaroany tsy afeniteto anatrehanareo fa zay sabidana dia mifamaly mihitsy. Tsy vitany teo akalamanjana teo lazainy fa manilitsao zahay raha nampiseho ny appel io. Tany am-pôro tamin'ny atsantsa tonga iny andeha tamin'ny atsantsa andeha za nanao volontaire hoe ambenao za mba andeha tady ny zanako lamatozany terana dia asio kely nandraranaka teo zany tena natohinanaka mihitsy satria monsieur le gouverneur mihitsy miteny direct tamiko hoe anao ngamamo izy monsieur le gouverneur fa hoana ny ilazanao anakamamo anao mena maso izy misy arambo tsy nahitaniko any zanako za efa niady tsy natory mena maso any ozy a tsy azo andehandehanana fotsiny ozy andehandeha fotsiny moa za fa tadiny zanako hoe olona rehetrarehetra reo nambarany asio za mananjanaka daholo fa anao mijanona abidala moa tamin'izay miteny hoe avelao izy andeha abidala zany namety hoe ho atao solokely amin'ny papany satria ny papany zany no alefa dia misy atao papa milibe zay takozany ty za zany saika hoe andeha koa fa za moa tsy nadefako dia tsy fantatro so zany zay taolina zay fa zay hoe efa samby fely tamin'izay dia tsy nandeha za tsy nalefa nandeha zany zay zavatra zay zany tena anisan'ny matohina anakavitsy satria sambo atsantsa na olona zaka za zaka nefa za tsy nandeha mampiay anana zay zavatra inona ny antony teneniko tamin'ny gouverneur inona ny antony ao izy misy le gouverneur fa any ozy izy a tsy azo andehanan'olona taitay fa ianao taitaitra loatra fa sao dia ianao indray ny anahivan'olona ary marina zany fa za taitaitra marina satria ny antony tampoko aminakay ny zavatra nisy rehefa miverina avy any ny atsantsa za moa tsy mandriandro manalina mieritrery ary za efa tsy tokony tenako tsony zany aleo ataokan'izay le izy tonga ny APMF avy any directeur ny APMF eto sy soliteny ny atsantsa eto solitenandray aman-dreny avy any eto ihany koa solitenanay avy any zany milaza fa tsy nanao zay farany takanay zay fa tsy nahita raha teo moa zany tsy fantatro hoe zay ngamba ny fanazavana misy le directeur ny APMF za ozy eto dia manadio sainanareo rehetrarehetra ary ny tsikarikako tamin'izay hoe mety za misy ngamba ny nasiny an'izay fitenenana tsy afeniko zany ao satria zany efa mpiteniteny matetika loatra hoe sainanareo amboary fa ny momba ny sambo dia ara-dalàna papier ara-dalàna ny ara-teknika tamin'izay moa dia efa nandray fitenenana ndray zany nanontany amin'ny président directeur ny APMF hoe monsieur le directeur niara-papier tsy dirako
fa maha-technicien nanaka ny teknika ny idirako anao milaza fa ara-dalàna ny ara-teknika ny sambo taiza zany ny janona ny AIS farany taiza ny janona ny AIS farany automatique identification système satria atsika mitady miliolio de karazany mitady mandehandeha fahatany raha tsy misy an'izay point ahafahantsika miainga zay satria eo an'izay janonany farany zany atsika no mijery ny courant d'eau hoe mianatsimo sa ny anavaratra sa nakary zay vao miainga mitady fa atsika mandehandeha fotsiny ohatran'izao apitson'iny moa izy iny zavatra hafa mivady natsony ampidalana io zany zany za sy naniko de mivady nampanatrehany ny gouverneur président ny transport directeur ny APMF chef de mission ny Atsantsa niteneny teo ampabe masondren'olona reo nolazainy fa manendrikendrika anazy fa tsy tampiko tsony monsieur Romian ny zavatra ataonao fa ianao manala baraka anaka lazainao fa tsy nisy AIS io zavatra io tsy nisy gilet de sauvetage io zavatra io tsy nisy VHF io zavatra io io sambo io zany zay le zavatra io sambo araka ny feonandeha de hoe lazainao fa nomeko vola vonony ny ray aman-dreny papan'ny Olivier mba tsy hiteniteny foana teo anatrehan'ny gouverneur sy reny olona nylazaiko teo hoe de gaga zany misy ame monsieur le président olobe anao olobe reto miatrika atsika reto asa manao fiteny ohatran'izany fa re olona rehetrarehetra niatrika atsika reo na eno ndesako taty alaiky moa ny directeur ny APMF tam'izany fa tsy miteny an'izany tsy tsisy an'izany tareozy oza iza ny olona niteny an'izany fa amiko zay olona niteny an'izany de sarim-bary fa ty resaka tsy atao resaka sarim-bary soto fa efa marary anay raha marary anao zay mitorianao amiko ve monsieur le député zanako la matoy very any mbola atao teny ohatran'izany za tsy mety aminaka zany ka eto zany atsika milaza hoe tsy sasatra mitady fitondram-panjakana isorana manokana ho an'izay mafoy tena mitady isorana manokana fa le fiteny hoe tsy sasatra mitady ozy hoe efa sasatra atsika raha mifahitako azy satria atsika matoy efa nanafatra avion spécialiste appareil enjana manara-penitra avy any Maurice dikan'izany efa tapitra tablotsika nefa mbola mangataka atsika rehetrarehetra ihany zany zao hoe sao mba mahita hevitra hafa ndray amin'ny fomba ahitana azy ka fiheziko zany ny teny za zany eto de mangataka aminao misy président republika mba hanokatra fanady adina fa amiko manokana maro zany ny olona tokony hoatsona ara-pidilina ankety amin'ny zavatra io mba tsy ilazako fa tonga de miteneny tompony sambo aloha voalohany ny APMF faharoa douanier fahatelo ny assurance fahaefatra de tokony mba atsona kozay ray aman-dreny hiatrika n'izany fanady adina zany tahaka andreny nataonao tamin'ny pozina ara-tsakafo reny fa afa-po zay nahita ny fidilina iny fanady adina iny ka eto zany no hoe tsy maty reo olona reo fa velona amiko fampandrina drisa zany safosafo mampandina fotsiny zany fa tsy hitako mihitsy zany no fahamarinan'izany satria tsy misy olona anakiray milaza fa hoe tia ny profo fa velona reo olona reo profo ilaiko zany de hoe zany no mitelefônina tam'zareo fa velona ry zareo raha ianina no mifampiresaka tam'zareo fa velona ry zareo de ampahalalana ray aman-dreny ka amiko zany telo farany de ozy so de tsy tokony olany andro am'izay tsony atsika fa tokony efa hiakatra misetra hafa ndray fa nopafana ankety momba ny zavatra io satria raha ara-dalàna marina le sambo de tokony hita foana zany ny point mijanonan'io appareil manara-penitra io. D'accord. Alohan'ny andraisan'ny hafa fitenenana moa zany mazava amitsika angambany ny fanazavana zay nentiny teo
dia anjarany hafa koa zany mametraka fanontaniana koa fanazavana koa rehefa avy eo fa manana sosokevitra ao anatin'izay zany ho ampitaitsika fitoram-panjakana koa marina zay mbola tsy tokony ho kivitsika tena marina zay ary raha ohatra ka hoe ataotsika entre Kenya sy Somalie Tanzanie moa zany no nijanonany appel farany tsy ohatran'izay misy ve ny localisation natao raha ohatra ka misy an'izay zany normalement zany tokony jerena zany ny makasika an'izay ataotsika hoe ny firenena any Mozambique ny any Tanzania ny any Kenya ny antanina koa satria za mahita rehefa misy tantsambo very reny na fefika avy any Somalie na avy amin'ireo toeranareo elaela reo zay vao tonga amintsika aty tsy vitan'izay zany mbola tazomina koa iny tazomin'ny tompona andraikitra amintsika aty zay vao miakatra ny Antananarivo eo angamban'izay vao mahafantatra ny firenena misy tsy fantatra moa zay makasika an'izay zavatra zay fa ny anahy moa zany ny anampiako antsika eto ny hevitra ohatran'izay mampitaina mpitondra fanjakana zay hoe zao ny tokony ataonareo nefa koa tsy manakana koa ijery lalana hafa koa raha ohatra ka tokony misy azy atao fa za dia efa miteny aminareo anjaranareo no manaitra ihany koa ny fitoram-panjakana koa manao zao amin'ny masolom-bavam-boaka dia mila manao koa nareo io aina io tsy firy io ary manana zo reny olona reny na velo reo na maty reo manana zo indrindra koa ny fianakaviana zay napetrany ao ny vady aman-janany ao ny prêt-à-pot aminy ao ny ray aman-dreniny manana zo zany tsy tokony avela mandehandeha ho azy zany makasika io zavatra eto zaho aloha dia ho namanareo amin'izay alianareo rehetrarehetra azahoanareo ny rariny satria io tsika samytsika zao rehefa tsy mifampiaro tsika tsy mifampitahy tsika izy moa no hitahy tsika eto adiditsika rehetrarehetra zay amin'ny mahatompona andraikitra zany za koa mba tia zavatra mangarahara koa mba tiako zany mivoaka ny tena marina amin'ity zavatra ty satria betsaka ny siotsio mandeha amin'ity zavatra ty tsy diso ny zavatra nolazainao teo na ny tombony sambo na ny PMF na ny douane rehetrarehetra concerné eo anatin'ny zavatra ty dia tokony mandalo fanadihadiana zay ny tokony ho izy zay ary tsy maintsy ho tonga amin'izay tsika raha ohatra ka contraire an'izay ny zavatra miseho matokisanareo tsisy hafamaina zany eto rehefa mamofo misy zavatra tsy mazava ao anatin'izay io resaka sakafo hitatsika mandeha ny ankety misy ny voasambotra fantatra ihany ny marina amin'ny farany io tsy zavatra mety asitrika io ka ninninona zavatra mandalo amin'ity firenenantsika ty eto zany rehefa zavatra tsy mazava dia anjaratsika zany no mamoaka an'izay mazava zay anjaratsika zany mitaky atongavantsika amin'izay mazava zay satria betsaka ny zavatra nolazainao teo misy ny fanakatsakanana tsy hiteny misy ny fanakanananao tsy anaradia hiaraka amin'ireo zay olona ikariko andreo sambo reo misy ny teny mahery zay nazonao zay zavatra zay angambany tsy fotoanany ny fotoanany zavatra ohatrany marina fa samby mafana ny olona tsirairay misy ny very zanaka misy ny very ray aman-dreny ao anatin'izay fa kosa ny zavatra tokony atony atsika ny fitadiavana azy eo am-pilaminana ahitantsika ny rariny ka miditra atsika zany amin'ny olona zay andray fitenenana manaraka za dia efa miteny aminareo zay zavatra rehetrarehetra mila ho ampitainareo amin'ny filoham-pirenena amin'ny tompona andraikitra dia aza tsitsina fa teny aminareo zonareo feno rehefa tsy teny an'io nareo dia zay aza manome tsinonareo fa ameonareo tsiny vatatenanareo inona moa tokony apetrapetraka anareo amin'izany ianareo ny tompokavana mivantana ianareo ny tena marary ny ohatra ny tsirairay dia tokony zay dia takionareo zay zonareo zay zay ngambany taperitsika eto dia miditra amin'ny fianakaviana manaraka koa tsika zany mitondra fitenenana koa toy fanazavany papa iny satria mety tsy tonga anao taprès manko dia tamin'ny zoma teo nisy fivoriana nataonay solon-tena mpianakaviana miaraka amin'ny fitonjam-panjakana ao anatiny DG ny APMF ny préfet ny directeur présidence directeur ny ministère ny transport zay tao anatiny tao koa dia teo zany niteny ndray mpandeha satria tamin'io vao nalalako hoe misy an'izay appel sy ny tariny zay dia teo zany niteny hoe misy any zavatra ohatran'izao dia le préfet teo koa vao nafantatra an'le hoe iny appel sy ny tariny iny satria tamin'iny fivoriana iny vao natory le izy hoe ve misy an'izao ozy izy le préfet zany nefa nireo fa nanao enquête taloha zany tompony sambo zany fa nanao enquête solon-tena mpianakaviana fa nanao enquête fa navitan'izany daholo zahay fa ny mahagaga zany le misy sasany mitaraina manao enquête nefa rehefa avy eo tsy henona le izy
dia tamin'io zoma teo io zany voataitra reo ve misy an'izany ndray koa ozy izy ireo zany amin'ile appel sy ny tariny dia zay zavatra zay zany tiako ampafantarina foana koa hoe tsy tokony hipetrapetraka zany dia nanapa-kevitra koa zay satria zay koa fa nangataka hoe avelao isy solotena mpianakaviana mandeha any Somalia satria efa henonay maro miompampana le izy plus an'le localisation zay hitanay tamin'ny telefôna vao may maharesy lahatra anay hoe ayay tsy havanana aloha misy solotena mpianakaviana mandeha any Somalia mijery an-toerana ny zava-misy any hoe aiza marina le olona le havanay ireo zany dia zay zany zavatra fa misy dia zay no toyan'le resaka ny papa teo zay zavatra zay fa mbola manentana atsika rehetrarehetra zay mbola tsy natao enquête tsy nanao enquête solotena mpianakaviana mba hanao enquête fa avy amin'izay no ahitana ny marina amin'ity raha za zany ny zanako faralahy le niaraka amin'ny sambo any miasa amin'ny sambo zany dia za zany mantany za ino miara-miasa amin'ny babany zaza iny zany hoe zanakanao no za fa lasa so dia niaraka taminazy zany le zaza zanakanao izy tsy niaraka tamin'ny zanako satria zanakanazy commandant nandeha any Tanzania nanatitra entana araka ny tenin'io baban'ireo zany dia ao izy za fa antanio koa zao so dia mahita sambo izy natakan'izany fa zanako io fa tsy niaraka taminazy dikan'izay niaraka amin'ny sambo hafa tsy niaraka ozy izy dia nantany amin'ny telefôna izy dia olambarany io zanany io zany mbola any ivelany izy tamin'io hoe za ozy zao nahita sambo naheno vaovao fa hoe nisy zavatra mikoka sambo ozy dia namonjy taritina amin'ny nosy dia sambo nefa nosy zany tsy dobo ary tsisy maty ozy n'olona dia za moa zany saika mbola hanontany hoe aiza ho aiza nosy io tapaka le fifandraisan'ilay satria za ka tafianaran-tsoa za miantso azy ty Mazenga izy miantso le zanany any Tanzania ke mahero ny ina ty rivotra tany dia niverenan'io zanany io tsy nandeha sambotsony izy fa nandeha roplanina dia araka nambaran'io zanany io zany fa hoe io olona mitondra n'io sambo ozy izy io izy zany sambany nandeha ozy izy sambany mitondra sambo ozy satria ozy izy zany ozy izy zany nalalana tsy hitany fa raha ohatra fa zatra nitondra sambo izy mahita lalana fona zay zany fanambarany ke za zany zazety io zany saika mbo handeha hantany ndraiky babany any an-tranony dia ndraiky fa tonga eto izy dia hantaniko mivatana aminazy aiza ho aiza nosy nahitana naharesanao nahitanao an'io nijanona ny sambo satria mijanona amin'ny nosy io izy fa tsy hay nosy io na misy olona petraka zany na tsisy petraka zay zany ka nareo zany fa isan'ny nanao enquête koa za fa tonga tamin'ny Malariva afta fianarana tsara manko nareo zany mandalo an'izay zany dia mba manomeny zay information zay ny tompona andraikitra zany manamora satria piste koana zany zay eka za mbola hiany fampiresaka tsara amin'ny commandant aiza oaiza le nahitanao an'io sambo sy le nosy zay ny posteny zany zay zany tiako antanina d'accord ia fa za zany mangataka amin'ny fitondram-panjakana za mba hitsangana satria olona mizaka zom-pirenena malagasy ny olona zay ao anatin'izy iny ka tokony mba mitsangana koa ny mpitondra fanjakana mba handray andraikitra amin'ny mahasany azy satria manana filoham-pirenena amin'ny malagasy ary manana filoham-pirenena koa ny olona zay toerana zay hivatanany io ka tokony hitsangana izy na même ministre na premier ministre mba mitsangana satria olona malagasy dia olona ao anatiny mbola misy manakola zay na ankoatran'izay nareo mahazo miresaka ato tsisy olo tampianambava tsisy tampianambava tsika ato
tsy ohatran'ny mamonjy fivoriary hoe ty any mahazo miteny ty tsy mahazo miteny mahazo miteny nareo après nous tsika manao interview miaraka amin'izay rehefa aveo mbola misy manakola zay na ve tsy tenareo zany mbola manakolazaina fisaorana foana nenay zany hoe amin'ny leny vita rehetrarehetra satria efa misy andiany nanao foana zany amin'ny fanjakana dia efa nanao be foana koa ny tompony sambo dia fa mila hoe mba fanampiana foana koa zany satria zay ndraiky matsapa hoe zay zavatra hoe teneninay aminazy izy afaka mandray foana hoe inona koa ny tokony atao inona koa ny tokony atao isaoranay be anazy ndraiky zay dia zay zany hoe tiako hoe ampitaina fa mba mila fanampiana zany izy amin'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra zay misaotra betsaka Sandremy zany dia mankasitraka feno any monsieur le député Naïr Majunga tsy nipetrapetrapoana fa nandinika ny problème misy anay eto amin'ny tany fianjedina dia manaraka zany mankasitraka feno an'ireo tena mpanjakana isan'ny tsokady isan'ny tonga teny namaha ny olana rehetrarehetra ny olana moa zany hatreto mbola hoe tsy nahitana vaolana fa mbola eo an-dalana fa dia isaorana anareo isan'ny tompony dia tonga teny ary isaorana koa ny tompony sambo manao ezaka foana hatrany hatrany amle mitady vaolana dia atao hoe farany fa tena hoe mafonja indrindra dia tena mangataka mpanajana any filoham-pirenena filohanay ray aman-dreninay malagasy izay ataonay hoe tomboteny farany tombo fanapahan-kevitra farany any aminao no apetrakay farany tsy misy ankoatran'izay fa aminao no vaolana amin'izao tsy fahitanay ny avinay zao tena marary zahay président marary zahay manatenanao hitsangana toy ny nataonao tany amin'ireny kany amboy amboy malaza amin'ny intoxication iny mangataka le zahay président mba midina ty mihitsy ianao midina ty fotony mijerijery tsy efatsefaka ny rehetrarehetrarehetrarehetra eny sy an'ireny hypothèse reny mba ho lasa hoe anatin'ireny hypothèse reny voalaza reny mba hoe ray anatin'ireny tena izy ny angatana sy talaonay aminao dia ray ihany ny anambaranao hoe any avinay vinareo tonga amin'ny vatana misy fofonaina toy ny alan'ireo teto mba hiverenandreo eto koa mankasitraka sahady amin'ny izay ho ataonao aminay sy amin'ireny avinay ireny pré-tandrazana aminao saotra to ary manajanao izay alohany anohizantsika ny resadresaka moa zany a tiako no mba azahoako an'iny enregistrement iny dia mba alefatsika amin'ny tompony andraikitra zay tokony mety afaka miaino an'iny zavatra iny fa raha zaho manokana moa zany amin'ny fahinoko azy a dia appel ny fanaovana izy iny antso ny fanaovana ary nisy ny antso a nisy ny nandray a dia samy naheno tsika teo tsisy resaka montage aloha raha ny fahitako azy a tsisy resaka montage na koa hoe messagerie araka n'izay lazana satria nisy ny antso a dia nisy ny teny a dia nisy ny resaka zay ny fanaovana zay fotsiny angambany mba tadiaviko zay zavatra zay a mba tsara satria nisy ny pièce zany izy iny a zay ahafahantsika koa manamarina fa tena nisy ny appel nisy ny antso a dia tokony localiser io betsaka moa ny fanazavana zay nentin'ny ray aman-dreny teo a zay ahafahantsika zany a mahita fa hoe raha nisy an'izay appareil zay marina zany teo a
tokony normalement zany hita foana hoe taizany farany nafana ny fampiantso amin'izy ireo zay moa makasika an'izay AIS zay ndray resahinao teo zay raha ndresaka inona moa ty VSF kosa izy dia tokony nisy any zany ny antso par satellite zany fanaovana rehefa sendra ny sarotra moa rehefa mandalo zany amin'ny zavatra ohatran'ireny ka reny moa zany anja amin'ny fanadihadiana no ahafantarana an'izay ary io araky nylazaiko aminareo na dia mahay mandainga atsika zany mahay manafy-javatra fandriamanitra zany mahita ny zavatra rehetra io tsisy zavatra mety afenina aminy tsika rehetrarehetra zao samy mirary hoe hitareo vatana sy aina verina amintsika ty zay no fivavahantsika isanandro zay no fankatahantsika isanandro fa zay mahasoa atao an'Andriamanitra raha mifanohitra amin'izay ny zavatra hitantsika kasitraitsika ihany satria izy no tompony aina izy no tompony toetany ty izy no mahafantatra an'izay tokony ataony ka ankinitsika aminy zay zavatra zay fa zay zavatra ataontsika zao tsy anaratsiana nizaniza fa hitako tena hoe amin'ny fo madiotsika miresaka zao ary tena maniritsika rehetrarehetra zao ny ahitantsika ny rariny amin'ity raharaha ity ka noho izany za mbola mamerina foana hoe izay manana information sahia mijoro miresaka io tsika rehetrarehetra io na zahay mitondra anareo zao rehefa tsy ilazany marina aminay nareo voafitaka foana koa zahay io na miara-miaina tsika ilaina zany ny fifampiresantsika ny fahasahiantsika miresaka ahafahantsika mamaha olana be lehibe ka raha amiko manokana tsy manana olana zao ary ampitaiko amin'ny tompona andraikitra ty zavatra ataontsika ty ka izay moa zany izy mba tiako zany raha mbola misy manampy moa zany dia ataontsika zay ho faranantsika ny androany dia misy anaovantsika an'izay zavatra tokony hafa zay ataontsika anapiko an'izay tena zay misy député za moa zany dia tsy sasatra mamoaka ny aiavo satria rehefa nahita ny localisation iny nandehany amin'ny tsy tokony izy iny zany zahay dia nieritreritra hafa ary ny aiavo fantatra mihitsy hoe iza ilay olona étranger iny satria zay nahita étranger anankiray satria amiko zany raha hoe olona vahiny eto Madagasikara ny eto Majunga ny Inde eto Majunga hoany amin'izay tany hodiny dia normalement mitondra bagage avec sac fa iny olona iny zany tsy fantatra mihitsy hoe iza le olona in'le afghan misy olona anankiray zany tao anatin'ny sambo iny ny Inde aketo ary tsika jerena anatin'ny vidéo zany misy proof ao hoe io le olona hita ao anaty vidéo le iza iny olona iny satria raha rehefa nanao ny localisation iny zany zahay ka nahita anazy midivy any amin'ny toerana tsy izy dia ozy zay hoe indrindra fa za mihitsy ozy za hoe saode zay le ahiateneny manana programme anatitra ny olona io dia tratrany tsy mahay maka-tany aiavo zany ary nisy fitenina voakan'ny président tokony sambo ihany koa milaza fa 2 volana na mbola 2 volana ozy ny sakafon'ireny olona reny teo padia masona iray aman-dreny tatsambo rehetrarehetra izy milaza an'izay ampy an'ireny olona reny eo zany dia mbola niditra ihany ny aiavo hoe fanahoana président no manao sakafo 2 volana nefa andeha eto Comore inona ny antony sao de efa programme ny andeha hoany amin'iny lalana iny amiko zany ny tafiditra ao anatin'ny aiavo daholo tsy very reny olona reo fa narivo samy hafa ny very hafa narina hafa tiako tenenina zany hoe sao de ela mitoratorana ka navoa zavatra hafa eto zany zany dia tsy mitsitsy mihitsy ny miresaka zay aiavo rehetrarehetra fa amiko fanaovana vivre 2 mois ao anatin'ny sambo dia milaza zavatra zany amiko fa misy programme andehanana lafa zay zany aiavo za manokana zay fa tsiko antsika rehetrarehetra fa raha hoe andeha eto Comore tonga eo Comore ane dia efa afaka maka vivre indray dans 3 jours 72 heures dia miveriny eto Majunga programme an'zareo reny nefa araka ny voalazany zanako dia anao 26
anao 26 juin anao amonjy fety-pirenena eto Majunga dia nahoana ny vivre natao dans 2 mois pas possible zay zany anisany naitaina ny tenako ny aina n'iny feon'iny laza hoe aza matahotra anareo fa raha sakafondreo any mandrivo ny vato anareo fa raha mbola 2 volana ampy ny sasany nahenao an'izany moa dia mety faty fa za nahenao an'izany ny asa loha hoe inona ny antony anaovana ny sakafondreo olona reo 2 mois za moa mbola tsy sasatra foana ny mamerina eto zay ve anisany tsy nampandianana an'le aliesy raha ohatra ka nisy mba tsy afahana manaraka n'iny navira illicite dia bloqué le appareil tsy manendrikendrika za fa aiako le izy zay zany no mahatonga anaka amin'ny teny hoe tokony ho asiana fanadiadiana koa ny tompona andraikitra isa-tsokady surtout ny ao amin'ny APMF mihitsy nytipirenena satria raha ohatra ka nandeso matsara io appareil io vo niainga aveto dia na eo anosy makamba azy hoe dia fa hita hoe eo le izy maty andao zany commence hoe no mitady fa le izy tsy nalefa mihitsy raha mifahitako azy satria tsy nahitana trace mihitsy fa nahitana iny localisation iny amin'ny alalan'ny téléphone ny zanako iny téléphone no reto manara-penitra reto dia vo misy communication dia fa azo localisena le izy dia tany nahitana iny nefa indrisy moa fa zao zany nefa ratsy fa za zany mbola manaitra antsika rehetrarehetra ihany indrindra ianareo tompona andraikitra isa-tsokady aza ny teniko ny vazavaza no raisinareo fa raha mba misy marina tokony ho raisina dia mba terizo fa zay ny aiako ary anisany manaintaina anaka tsy mampatory anaka hatramin'izao ny fanampidirana vivre 2 mois question mipetraka aminaka zany izy iny hoe 2 volana ny sakafona any anatin'ny sambo iny izy monsieur le président TVHFB fa ianareo aza miasa aloha fa reny misakafo ara-dalàna dia misy koa milaza fa hoe mbola velona ry zareo any e iza no misambo fa milaza fa mbola velona ry zareo any amiko zany raha ohatra izy ka milaza mbola velona ry zareo any dia ome proof za miresaka ome proof za ty ny olona mifampiresaka tamiko tamin'ny zareo koa fa iny zanako iny raha hoe afaka misy téléphone nany iny tsisy androny iny zany tsy antso anaka zany tsisy androny iny tsy miantso anaka iny vo tonga any Comore dia fa papa miaingy ana Comore dia fa papa any ve izy mahita communication dia tsy antso amin'ny papa ohatrany tsy possible ary hatramin'iny le appel iny vehivavy nandray ny teny tsy fantatra iny anglisy ny fangaro français ny resany izy amiko zany reny dia efa filazana zavatra hoe any amin'ny toerana tsy fantatra mihitsy ny misy amin'zareo any amin'ny toerana tsy fantatra sarotra amitsika zany milaza hoe mbola velona somatsara ry zareo matoa atsika milaza an'izany dia misy proof sarotra atsika koa milaza fa hoe voatanany ananina ry zareo sarotra milaza an'izany fa amiko zany mora amitsika dia hoe tsy hita ry zareo zay zany tena proof maripototra tsy hita ry zareo zay zany fiteko fa alatsiny raha ohatra nanaitaitra ho an'zeneno azy zay voany moa non ny izy ane mazava le zavatra resahinao fa tsisy zavatra maloto anatiny ao e fa tena fanazavana azo enoina ary za tsy mandiso an'izany fa fomba fiteny angambany misy olona miteny izy mafy misy olo zatra miteny mafy na za koa zao anisan'izay rehefa miresaka za zao indraindray le izy teneniko mafy zany hitako hoe manome forçage zany tonga any amin'ny iantefany le teny olona zay fa tsy milaza mihitsy hoe tsy manaja olona na koa hoe manambanimbany olona na tsy anatin'izay mihitsy zavatra lazainao to zany purement technique zay mazava zay zavatra zay ary zay lazaiko aminareo foana aza matahotra ny ayakinareo avoaka fa raha sitrapon'ny fanjakana nareo tsy miresaka an'io zavatra io tsy manaitra an'io dia samy mangina anareo dia samy mandeha samy mitady zany nefa tsy possible zany satria resaka aina io na zaho amin'ny masolom-bavamboakana fa nisy zavatra nataoko tamin'io zavatra io zay fanlazaiko aminareo angambany amin'ny fitadiavana ny sambo tamin'ny voalohany mbola tsy nihetsika mihitsiny ny teton-toerana fa nanao zahay communication tatia nijery hoe moa ve mety misy avion afaka manaraka an'io sambo mbola dès le premier jour zany nefa ny fanjakana tamintsika zany mbola tena natory mihitsiny
gouverneur foana moa zany nanao communication teo matetika rehefa niala moa izy nandeha Chine hatreto aloha zao mbola tsy nahita communication koa makasika ny zavatra io na tena meko tsiny koa zany tena miala tsiny be ny tanàna za tsy nahita azy nanao communication makasika azy io taorina ny zavatra io tsara nanao ka zay zany mampametra-panontaniana raha tonga teto zany ny ministre concerné somary nalahelo foana ny tenako satria zao teto tsy namena invitation mba te hitafa ministre koa am'tany azy eny anareo zavatra tsy sahinareo manontany ny ministre zaho masaha manontany azy nefa blabla fotsiny ataon'ny ministre lasa izy ny APMF lasa izy nefa za mitovy aminareo koa hoe inona no misy marina amin'ny fiverizan'io sambo normalement zany tsy tokony hisy olo hafa be le tokony fanahazo interdiction de sortie de territoire zany ireo responsable misy amintsika eto so de andeha hitsoaka raha pitso ary ilayntsika mangarahara amin'io na ny au niveau ny APMF zany na ny tompony sambo na ny douane ao anatin'izany tsisy hafa be la io tsy fantako nareo navaonao resolution amin'izany fa tsisy lalana ty makasika an'izany zay gnanaka de efa lazaiko aminareo hoe aza manaika fa aina io zany tsy misy place ividanantsika aina zany lainahary ihany tompony aina zay masarotra an'io resaka raha latsaka io nareo aza manome tsiny mihitsiny ny fianakaviana zay nitokony atao Antananarivo tsy nanaiky ny tao Antananarivo tsy nanaiky hatramin'ny farany tsy filoham-pirenena nandeha ny tantara nomaly na nazava nitondra fanazavana tereny zava-misy marina satria le fianakaviana tsisy nanaiky ahoana moa zanakinay matomatoazy ohatran'io dia samy miala io ary singa ty singa ry singa io ela tsy nety mivoaka zavatra hafa nytantaraindreo nomaly za moa zany tsy tehiteny tsony makasika an'iny satria lasa mamoa fotamandry fa za tsy resy lahatra amin'ny fanazavana zay netindreo nomaly ray volana ve nareo firy andro niverenany analyse avy any Europe avy any France moa tena marimarina kokoa de nomaly zany mitondra fanazavana hoe singa io nge inona moa ty ina anaran'le fleur daturasy belladone ya io singa io tsy haiko ino anaran'ny singa io fa izy nanazavana zany hoe tsy nanaiky zavatra tiako lazaina fotsiny hoe tsy nanaiky hatramin'ny farany ny tompokavana na ny reny niteraka na ny vady na ny zanany na zazakely ary nitondra pankarte tamin'ireny zavatra reny tsy nanaiky hoe ny havanay tsy avelanay ho matimaty fahatany efa rano ny joro ny filoham-pirenena satria mafana dia mafana ny toedra raha ka tsika aty amin'ny sisiny aty amin'ny province zay efa zatra zany rehefa misy zavatra moramoraina foana jereo nareo ne nikan'olona maty ao Ikongo raha ny rapportnazy tsika efa maherin'ny 300 ny maty Amanarivony maherin'ny 3 arivo mba tsy lazako 5 arivo ny olona voan'ny tazomoka nefa na filoham-pirenena tsy nidina tany na ny premier ministre tsy niditra tany fa tafara taty vo nisy tompona ndraiky tonga tany dia mbola manesy koa mitondra inona ty CVO entina malahelo ny tena mahita an'ireny satria ainy pretan-drazana io rehefa misy ny zavatra manjoantsika rehefa tsy vaovay atao Madagasikara alefaso ivelan'ny Madagasikara fa volam-bahoaka io tsy manana problème amin'izany zay olona naratroratran'io raha nalefa ivelan'ny Madagasikara izy moa no nometsiny filoham-pirenenantsika mivezivezy an-dafy ireo mpiasa mpanjakana ambony mivezivezy an-dafy amin'ny volam-panjakana mety fa rehefa volam-bahoaka izy zany rehefa vahoaka zany marary ve dia jerepotsiny ohatran'izao zay koa mahatonga antsika miteny eto hoe ampiasao ny volam-bahoaka mitady an'ireo olona reo mandra-pahitana hoe ty io izy na tena tsy hitantsika marina ny reo havatsika zay niala teto Madagasikara tsy problème zany raha volam-bahoaka no ampiasaina hitadiavana azy reo inona ny olana zay mafanjakana fanjakana zay ka tsika eto zany miaraka mampiaka-peo manaitra ny fitoram-panjakana hijery an'io vahaolana makasika an'io resaka sambo tsy hita io tsy janona koa tsika manomboka androany mivoana reo mitondrana reo pankarte mandeha ny amin'ny bureau-ny APMF bureau-ny douane bureau-ny préfecture bureau-ny gouverneur nareo fa avy amiko ato izy eo amin'ny maire koa tsisy milefa eto avoinareo ny marina fa tsy mampandroso antsika io toe-tsaina ohatran'io rehefa misy zavatra zany maimaimevanina fotsiny minoay marimarina nareo fa rehefa tsy tahitra atsika zao tsy tahitra koa reo
fa ela nandehanan'iregny avion mauriciana regny ela tsisy nitoy koa ny mpanao publication fa tsy namoaka koa nefa tsika tsy mety kivy ary zay zany tena toetsaina ilaina zay tsy mety kivy ary tsy manaiky resy koa rehefa misy zavatra atao ka marana antsika azy angambany sao dia misy remarque farany nareo dia ajanontsika angambany ny resadresaka zay fanaovantsika eto oui ray aman-dreny mbola misy manakilazay ia anampiko an'le telinao teo hoe tsisy hafa be raha eto tsisy tokony hialy eto velo samby eto izy io monsieur le député efa ela no taty amiko ary raha nanatina ny ray aman-dreny izay mifalela tamiko za nanao an'ity taratasy ity dia misy zay indray no tsy mitovy hevitra tsy mitovy hevitra tena janonako ny taratasy fa ty taratasy ity zany dia taratasy fitarainana ho an'andre procureur général eto Manjaka mba hitazomana zay olona concerné amin'ity zavatra ty tsy hiala eto toerana indrindra fa ny tompony sambo zay zany izy rehefa nanatona an'ireo ray aman-dreny namako za dia milaza ajanona aloha io ianao taitaitra zay foana moa ny efa mahazo anaka zany ary zay no natonga nakatsiana mony fivolina tantso raha natsikaritra anareo hatramy famalina isy avidala dia efa tsy nandeha tantso za satria ny azy zany rehefa atao io tsy maintsy avoaka tsy maintsy avoaka koa zay no natonga naka tsy nandeha tantso satria sao dianako tanjavatra ozy mivady aman-janako ianao fa taitaitra na mivady aman-janako ary mitenainaka ry vinato eto ajanony taratasinao io tsy nefa voasoratra ko fa ela be tao ny ahiahy tsy havanana azonareo ambarako anareo ny ahiahy tsy havanana eto tsika mitovy daholo samy ambanin'ny lalàna fa io amintsika Madagasikara eto am'izao fa misy olona zany ambonin'ny lalàna ka zay zavatra zay lazaiko aminareo za tsy resaka politika no resahiko eto manana zo nareo mametraka an'io amin'ny fitsarana manana zo feno ohatra ny hitatsika amin'ny kany io resaka Ambohimalaza io fa maninona ny fianakaviany maty no nitambatra nametraka fitoriana ho an'ny reniny io zaza io sy ho an'ny zaza tompony anniversaire nametraka fitoriana ireo tompokavana tsisy bedy zany za koa mba mitovy aminareo koa ary za fa miteny raha mbola misy olona mandraona anareo tenenonareo amiko do zao anao mitantara hoe misy olona nandraona anao tsy afaka anteny anao nefa rehefa jerenao tsisy andraikitra na mifanjakana io olona io za tsy mahita hoe manana sambo io olona io zay nolazainao anarana teo fa dia navita ny teny anao ary nazao gaga miaraka amin'ny vory miaraka amin'ny autorité reo nefa ny solombavambahoaka eto tsy voantro dia olona zay za moa tsy teny zavatra maro mahakasika an'izay zavatra zay fa nisy teny nataon'ny ministre transport ndray andro ny teny hoe tsy haiko zay matadidy azy tamin'ny resaka fametrahana samboady tamin'izay tany amin'ny Majunga 2 hoe misy bandy kely zay mercenaire zay agny nambarany ministre transport tsisy andraikitra zay amin'ny antokotsikato dia mbola mamerina an'izay koa zany zao aza mety intimidena nareo ary raha misy manao an'izay nampiasa mpanjakana miverena ty nareo fa haitsika no mametraka azy amin'ny place tokony sahaza azy nizaniza hoe ao nizaniza io na ny tale eto na ny fitsarana na ny mpitandro filaminana na ny tompony sambo na ny ministre concerné eo anatin'ny zavatra eo fa misy toerana mety ametrahanandreo tsy ekena zany amin'ny fotoana sarotra atsika zao ny fijoroana ilaitsika izy daholo ny tompony andraikitra tokony mitsangana nareo tsy tongatonga ho azy zao raha ohatra ny voahaja ny fenitra rehetrarehetra manodidina ny fialan sambo teto tsy voahaja io ary zay anao niteny hoe APMF tafiditra anatiny tsy afa miala ny APMF na ivadika vy avanana ny APMF ny douane tsy afaka miala na ny tompony sambo koa tsy afaka miala zay ny fandehany zay ka io tsy maintsy ho avy ny fotoana ahafahana mitaky an'io tsika zao miandry manao antso avy tsika amin'ny fitoram-panjakana filoham-pirenena tena maromarina kokoa miandry tsika rehefa tsy misy io zany miditra amin'ny etapy hafa nareo eo manara-maso anareo koa amin'izay zavatra zay raha misy menaso izao aza misarasala mihitsy inareo tenenonareo izy moa no afaka menasenareo amin'io hoe ajanono io zavatra io aza toy zany io zavatra io mitovy amin'ny Antananarivo foana anie
Ny Antananarivo moa zavatra mandalo tsy nety nivoaka no inona moa ty empoisonnement zay inona moa ty ny poison zay inona moa ty nafaty andreo olona reo tsy nety voatsara ny tompony fety io ahoana moa zao no manasa anareo agnatin'ny fety anankiray rehefa betsaka n'olo maty dia za zany tsy atao ankety fa olona hafa no samborinareo io tsy avy amin'ilay hoe fitenenana hoe ny ganagana no milalao rano ka ny akoho no samborinao zay nge le zavatra misy nefa fatatsika tsara fa ny akoho tsy milalao rano fa ny ganagana no milalao rano ka ohatran'izay koa io ny tompopety ve tsy ataonao ankety ndraiky fa n'olo hafa no samborinao amin'io magaga zany rehefa zaho no nandeha nanao nampiantso anareo eto zany mahay zavatra nampinaniko anareo zaho tsy maintsy fantako hoe iza ny traitera rehetrarehetra zay niantoka ny sakafo ty fantatra io fa bon iny tsy diratsika moa zany fa ny antsika eto no olona zainy eto aza mety mihitsy hoe mangingina nanomboky nandehanany sampy Mauritiana dia samy miala ataovinareo ny antsoako ataovinareo ny pankarta zaho dia mandrisika anareo zany zonareo feno zany ampalalonareo ny préfet zay anao an'izao tsy miandry azy rehefa tsy anaiky izy dia ndesonareo amin'ny bureau-ny gouverneur eto aiza ny avanay dia mandray andraikitra foana areo ny afarandreo fa raha nareo angina anareo araba tsara tsy mampiampy asalohandreo nefa tsika rehetrarehetra dia samy tsy matory mieritreritra an'izay hoe aiza marina izy io fampiantso antso firy azoko avy any avaratra misy miantso avy any andafy misy miantso avy eto misy antso zao tsika miresaka zao ka zay angambany tsoampiatsika zay lava zay ny foy rehefa avy eo zany tsika ijery koa ina zavatra tokony anozantsika an'izay fifampiresantsika eto zay ka sotra anareo zay nanaraka rehetrarehetra isorako ihany koa mbola maro zany ny malagasy tia tanindrazana fa irany mahafantatra zany moa zavatra misy amintsika eto dia mbola mamerina foana atsika fotoana zao fotoana ny fifoazana zao tonga avasaina ny malagasy jereo no avytsika jereo no avy ny taranaka mamparatsika reo fa tokony miaraka atsika manomboka zao fa aza misaratsaraka ny mahasoa antsika rehetrarehetra no katsaitsika fa tsy mahasoa ny olombitsy sotra tompoko makatsitaka anareo rehetrarehetra zay tonga teto nandroany nanao nyty resaresaka zay nataontsika tia engania mba hisy valiny zany ny fitarainana zay nataonareo teo sotra tompoko